miarabatsika namana sy tapaka manaraka ny pejitsika eto amin'ny Facebook ny tenako amizao arivariva ny talata izao nitatsika somary miso ny talinjo ao arina amizao fotoana zay fampiresatsika noho ny fatapahany JIRO LAVARENY eto Madagasikara moa tsy very ao anatin'izay ny faritany Mahajanga renivohim-paritany eto Mahajanga marimarina kokoa. Efa nisy moa ny fampilazana zay nataony fitondram-panjakana mahakasika an'izay hoe ankoatra ny Antananarivo, Nosy Elville ary Sainte Maria reo no toerana zany tsy ahitana an'izay délestage zay eto amin'ny firenentsika angambany tsy tonga ho azy izany délestage généralisé zany hoe manerana ny Madagasikara zany dia miaina ao anatiny fahatapahan-jiro. Marina efa sahirana foana ny firenentsika hatrizay kanefa zany jiro tapaka zany maalana ahitana an'izany ary tsy faheno izany mot délestage zany taloha fa amizao na ny ankizy kely mianatra amin'ny teny dia efa mahay ny dikany teny hoe délestage. Mahatonga an'io zany antony zavatra maromaro. Voalohany mitazona voalohany amin'izany dia ny tsy fahaiza-mitantana ateraky ny corruption. Rehefa be loatra matanjaka ny corruption zany amin'ny tanàna anankiray, firenena anankiray dia misy fiantraikany foana zany zay amin'ny fiainam-pirenena ary tsy afa-miala amin'izany ny resaka énergie. Zany resaka énergie zany avokavoky ny toe-karena zany. Rehefa ny resaka énergie no misy olana zany dia misy olana koa ny fiainam-pirenena. Ny fiainam-pirenena dia fiainany vahoaka tsirairay na ny maro anisa ao anatiny firenena anankiray. Raha tsapa zany dia zao tany aloha kely teo aloha rehefa tapaka ny jiro menomenona ny rehetrarehetra, tabataba ny rehetrarehetra. Zavatra tsy katra tato arina dia efa tsy misy olo mitaraina intsony zany mahita jiro tapaka izany, tsisy mitaraina intsony. Ohatrany hoe efa normal zany mahita jiro tapaka na amin'ny firy io na amin'ny tapaka koa amin'ny fotoana iresantsika zao. Zavatra tiako ampitaina fotsiny dia zao hoe tokony ho tonga saina zany tsika amin'ny zavatra manjoa ny firenentsika. Tokony ho tonga saina hoe satria raha izao zavatra izao zany no miverimberina eto dia mazava ho azy efa tsy hisy intsony zany ny fanantenana raha ohatra ka tsy vitatsika mamongotra ny resaka corruption. Mifandraika amin'izay moa zany zavatra ifampiresantsika dia hitatsika angambany hariva io raha ny fampitam-baovao nalefa ny iza moa ty faniriso herinaivo dia coupable zany ireo malagasy io roa mivôsy zay diarikabin'ny présidence teo aloha amin'ny resaka corruption zany na resaka inona moa ty resaka kolikoly avolenta zay ny rahany amin'ilay vazaha tabito zay moa ny anarany hitatsika iny vaovao miparitaka amin'izao zavatra tsapa dia zay eto amintsika zany raha tompon'andraikitra ambony ohatran'ireny dia tsisy lalàna tsisy ny sazy mahazo an'ireny olona ireny ary ny lalàna dia manjavona anatrehan'ireo olona ambony mpitondra ambony eto amin'ny firenena. Zay moa zany anisan'ny zavatra mampalahelo zay ary matoa misy ihany koa ny tolona atao fanovana amin'ity firenena ity dia zavatra ohatran'ireny fantatra farangoro fototrin'izay fantrana zay tsy fandrosoana izay. Dia zay moa zany any an-tanany antsika mpiray-tanindrazana rehetrarehetra amin'ny
fampianarana zany famoazana ny sainy malagasy fa izy io hitatsika henatra baraka maneran-tany no azontsika am'zao hoe olona ambony amin'ny firenena izay mpiara-miasa amin'ny filoham-pirenena ambony zany toeran'izay dirikabo zany raha eto amin'ny tany sy fanjakana efa mitovy amin'ny ministra ny toerany ary tena akaika zay mifanerasera ny filoham-pirenena isan'andro izany dirikabo izany dia zay zany zavatra misy henatra ho an'ny firenena baraka tanteraka ho antsika malagasy izay mahantra fadiran'ovana maneran-tany firenena farany mijaly mahantra nefa firenena izay manan-karena mila voafe zany zay corruption zay raha ohatra ka ilaitsika ny fandrosoana ary mila sahy mijoro ny fitondrana miady amin'izany corruption izany fa izay ihany ny lalana zany manova ny firenetsika ho lasa firenendehibe manova ny firenetsika ho lasa firenena matanjaka firenena mandroso dia ny fafehezantsika n'izany corruption izany mety sadekatra ihany tsika hoe haikay mety meloka ihany ny olona ambony azo atao manameloka ny olona ambony zany eto moa zany tsy rasaina amintsika Madagasikara fa any ivelany zay nahitantsika hoe tsisy dikany zany ny mampigadra olona ambony zany any ivelan'i Madagasikara satria zany corruption zany ohatra ny fadin-drazana zany corruption izany ohatra ny inona moa zany fady ohatra ny manambady anabavy zay zany ny sazy ny resaka corruption fanaovana zany corruption zany any ivelan'i Madagasikara zany hoe tsy misy afabela zany na ny mpanao tsolotra mpanao corruption na ny mpandray corruption raha ohatra ka voamarina izany zany hoe ny firenena matanjaka rehetrarehetra maneran-tany zany dia sarotiny amin'ny resaka corruption zay zany mahatonga andreo firenena reo mandroso matanjaka na firenena tsy manan-karena izy rehefa mahavoafeha ny resaka corruption zany dia mandroso sambatra ny voako anatiny any Chine raha tsy diso zay ny corruption zany dia azahoanao condamnation à mort hitatsika reny misy condamnation à mort mihitsy ny resaka corruption satria rehefa n'olona anankiray manao an'io zany tsy voaheloka dia roa telo dia mihitatra lasa généralisé zany zay trangana corruption zay ohatra ny eto Madagasikara zany any an-tampony mandra-patongavany aty ambany dia samy manao corruption dia azagaga nareo zany raha ohatra ka miaina ao anatin'ny aizina ohatran'izao zany tsika malagasy taratsika amin'ny fampianarana taratsika amin'ny fampandrosoana taratsika amin'ny fitsarana taratsika amin'ny lafiny rehetra rehefa zavatra zany tsara mahasambatra mahasoa dia tara ny firenena malagasy fa rehefa zavatra tsy manjary dia sangany isika malagasy ohatra resaka loto voasokajy zao Taninarivo renivohitra dia kapitaly farany maloto magneran-tany Antananarivo zany tanareo zany sangany tsika amin'ny zavatra tsy manjary ny corruption zany dia sangany ihany koa zany tsika eto Madagasikara amin'izay corruption zay zao moa zany ny fanjakana nahita lalam-barotra marimarina kokoa zany fanondranana volamena mivantana amin'ireo firenena mpandray volamena eto ambony tany dia ny firenena arabo moa zany amin'izao fotoana izao asa angambany inona ny zavatra mety andalo satria tsika taloha manko ny mijalijaly amin'izay fanondranana volamena zay volamena ara-dalàna ho izy manomboka isokatra amin'izao zany hoe zany taloha teo zany ireo volamena mandeha manjato ny taonina zay mivoaka Madagasikara zany mivoaka tsara dalàna mazava ho azy tsy fantako izy nitondra teo aloha moa zany fa atsipy fotsiny teny fa eo moa zany pessimiste optimiste foana tsika zany manoloana andreo zavatra ohatran'ireo satria tsika taloha zany mijaly miampita firenena maro vao tonga amin'ireo firenena mandray an'izany volamena izany ka itsara-dalàna zany reny tamin'izany fotoana izany betsaky ny akabetsahany zany dia zay tena nampirongatra andreo filiera zany surtout resaka volamena zay zany tafiditra ao anatin'ny corruption zay mambotry firenena dia mambotry firenena zao zany tafiditra mifandray mivantana amin'ny Dubai zany tsika amin'izao amin'ny Imarate na Emirate zany hoe ny Dubai moa zany sy Abu Dhabi mareo man capital ao amin'zareo mandray an'izay sidina mivantana izay raha misy izay zany dia inona zavatra tokony isy tokony hamafisina zany ny service des douanes
ny resaka fanaraha-maso ao anatin'izay satria rehefa ataontsika mivantana zany io tokony mba misy ny résultat tokony tombo tena amin'ny isa farany salanisam-bony ny tany zay fombiazana amin'izay resaka filiera volamena zay raha ohatra ka ny zavatra misy io ary satria tsy de isy complication tokony ho mafy koa zany ny fanaraha-maso tadidio zany ny zavatra ifampiresantsika de resaka corruption rehefa tsy voafehy zany io de zao azagaga atsika miaina ao anatinaizina miaina ao anatin'ny fahatarana tanteraka ny fiainantsika ary raha ohatra ka ataontsika district anankitelo angambany no voakasika an'izay hoe mba tsy aran'izay délestage zay am'izao mety izy rehetra fa izy rehetrarehetra anie zany ary mety tombo raha ataontsika 6 heures de temps par jour mety ho 10 heures mety tsy ahita fahazavana mihitsy tsika raha mbola mitoy ny tsy fahaiza mitantana ao anatin'ny jerama anatin'izay trosa tsy mety voaloha ny trosa miamiampy tsy vitatsika migérer an'io fananantsika eo fananam-panjakana eo de zao ny afarany ny vahoaka tsy mandady arona no mahita problème ao anatin'izay zay angambany no resadresaka zay ataontsika eto androany ataoko angambany mahampy zay zava-dehibe fantatra fa misy ny corruption eto Madagasikara indrindra ny ao an-tampony manao an'izay tratra tsy eto moa zany reo tsy voasazy raha eto Madagasikara reo tsy voasazy ary zay mampiady atsika hoe tokony hisy ny fahaleovantena amin'ny fitsarana hoatsaraina ny rafi-pitsarana jerena akaiky ahoana ny tokony hanovana an'izay fa lasa vokany dia ny firenena memotra ny taranaka mampara simba ny hoaviny zay no tena zavatra mampatahotra anatin'ny tia corruption ity ny mpanao an'izany izy tsy jaly mandrakizay ny taranany tsy jaly tsy ahitan'izany fa sairanana izany fa ny ankabetsahany malagasy de iaina ao anatiny fantrana lalina maizina fahatarana raha ohatra mbola mitoy izay resaka corruption izay ka fahavalontsika rehetra ny corruption anairana antsika hiaraka hitaky ny zay fanafoanana an'izay resaka corruption izay aoka ny olona mahavita an'izany corruption zany rehetrarehetra tokony hosazina fa fanetry be ny firenena ireo de hanimba ny taranaka mampara zay angambany no resadresaka zay atao eto miresaka atao anatin'ny aizina atsika sanatria mivava hoe tsy fanasoketana koa na hoe mamoa fotamandry fa efa tafiditra tanteraka eto an-tanirazana ny délestage am'izao izy ho hitatsika io iainantsika arengany mba hoentina mbavaka ihany amin'ny firenena na de fahita fa samy sahirana am'izao fotoana zay fampiresantsika zao ka engany mba hiova amin'ny alalan'ny fahatongavan-tsainy tsirairay indrindra ny fahatongavan-tsainy mpitondra anarina nyty firenenantsika ity fa raha izao no mitoy de tsy hisy ny hoaviny taranaka atsika tsirairay eto am'ty firenena raha manana ity